Ka io ihany koa no hambaranay anaovanay mpianatra ny firenena rehetra fa ianao no mpamonjy zay efa namonjy anay. Mitenena ry Jesosy eo fa mihaino zay mbanomponao. Amen. Miarahaba antsika rehetra tratrin'ity tolakandro ity. La teny faefatra no anjarako eto ary misaotra ny komity izay nanome anjara amin'ity programa ity. Ny lahateny faefatra dia ny hoe teny fito nataon'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Teny fito nataon'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Na ny hira izay no tendreny mpitarika dia mitondra antsika sahady amin'ny andro ny Pasaka. Dia raha ny tanora no milaza azy dia hoy izy zoma masina anticipé, satria izany no atmosfera iainantsika eto nandritra izay fotoana efa lavalava izay. Teny fito no resainy Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Mazava izany fa teny natao tamin'ny zoma masina. Ary tiako eto am-piandohana isika hamaly ao an-tsaintsika hoe inona no atao hoe fitiavana. Atraiza no fahafantarantsika azy. Satria ny eto amin'izao tontolo izao dia izao. Izay tiahy no tiako, izay mangahala ahy dia halako. Tsy miharo reny zahay, tsy mifanambetambe. Na ho fa malaindre izaho ka hafazoe. Fa eto amin'izay teny nataon'i Jesosy no hamantarantsika ny atao hoe fitiavana. Ary io teny nolazain'i Jesosy io dia any amin'ny filazantsara efatra. Kanefa misy itovizany ary nakambana amin'ny hoe teny fito nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Raha mandika isika ireo teny ireo dia teny fito. Eo amin'ny mpandiny Baiboly dia miteny fito na ny isa fito dia manambara isa feno na fahamasina. Maro ireo teny nataon'i Jesosy fa ny androany isika dia hijery ny teny nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Teny teo amin'ny fotoany fangirifiriana. Teny nataony teo anivony fijaliana. Ary raha mijery azy isika dia azo zaraina roa. Ny nataony voalohany dia mitodika amin'ny hafa Jesosy. Ho antsika izay mahay mitanisa conjugaison ny verbe être, manomboka amin'inona ny hoe verbe être, présent de l'indicatif. Ho anareo mahay azy. Je suis, dia inona ny manaraka azy? Dia inona manaraka azy? Dia manaraka izay. Dia raha avy eo? Dia farany? Izay no verbe haintsika manomboka amiko, izaho aloha. Fa raha mijery ny filaharany teny nataon'i Jesosy isika dia ny azy nanomboka tany amin'ny hafa. Nanomboka tany amin'ny fahavalon'i Jesosy fa tsy nanomboka amin'ny tenany. Jereontsika ny teny voalohany nataony, raiko mamelany helony fa tsy fantany izay ataony. Ny teny faharoa, lazaiko marina dia marina aminao tokoa, anio ny hianako aminao any amin'ny paradisa. Iza io ny resahany io? Jiolahy, dahalo, malaso. Mitodika tamin'ny hafa izy fa tsy tamin'ny tenany. Ary ny teny fahatelo dia mitodika izy hoe raha vehivavy indrony, raha lehilahy indrony, nitodika tany amin'ny hafa ihany koa izy tamin'ny reniny. Io no amaritantsika ny atao hoe inona no atao hoe fitiavana. Ary rary ny hirantsika amin'ny FFPM
raika amin'ny sivifolo raha manao hoe ry fitiavan-dalina tsy takatra ny aleibeny sy ny halaliny fa ao anatin'ny fangirifiriana seo ambony hazo fijaliana Jesosy mbola mitodika any amin'ny fahavalony. Tsy mpampianatra ny teny ihany Jesosy raha nanao hoe mamelany elokay. Inona ny toeny? Tahaka ny namelanay izay mieloka taminay. Nampianary ny tany amin'ny vavaka, nampianary ny tompo io. Ka tsy ny teny ihany izy fa noporofony teo amin'ny fiainany na dia atao amin'ny sarotra indrindra azy. Rehefa narary ilay lehilahy marary ny paralysisa tany Kapernaum, ordonasy ny tadiaviny asitana azy fa inona no lazainy Jesosy? Anaka voavelany inona? Ny heloka ao. Ary Petera satria izy manontany, impiry no anontany raha laiko amiko avelako izy hatramin'ny impito va? Inona no lazainy Jesosy? Impito hatramin'ny 7 Io no nasehony fa sady mpampianatra miteny izy no manao pratikan'izany eo amin'ny fiainany. Ka na dia mangidy indrindra aza no nihatra amin'ilay tompontsika, dia nitodika izy tamin'ny reto miaramila ny setrasetra, nanaraby, nandrora, nikapoka, nihifikifidoha ary ny mpitondra fiangonana izay niedinedina fa manao hoe handresy. Nitodika amin'ny hafa Jesosy. Raiko mamelany elony fa tsy fantany izay ataony. Ary moa ve nanadino ny mpianany izy? Raha ny tantarany Marka dia izao no ilazany azy. Rehefa nosamborina Jesosy, nilay tsy andamba impianatsy rey. Tsy nahateny ndraiky fa natahotra. Nandao an'i Jesosy tao anatin'ny fotoana sarotra. Ary Petera efa fantatsika notoriana teny, nandany Jesosy. Raha lazaina amin'ny teny androy ato le hoe ihe mpiana i Jesosy le amoe ako mba izako ny re niala. Tsarovany Jesosy io. Na dia eo ambony hazo fijaliana izy mangirifiry, dia nijery ambanin'ny masony, dia mahafantatra fa reto olona misetrasetra ireto dia mila famelan-keloka. Nangataka izany tamin'ny rainy izy. Nangataka famelan-keloka ho an'ny mpaniratsira. Nangataka famelan-keloka ho an'ny olona izay nanolotra azy ho faty. Nangataka famelan-keloka zany ho an'ny fahavalony. Satria izy mahalala tsara fa ny fomban'ny Jiosy, maso solony maso, nify solony nify. Tiavany namanao mankahala ny fahavalonao. Fa Jesosy kosa nanao hoe tiava ny fahavalonareo. Mivavaha ho an'izay manenjika anareo. Izay no nahatonga azy nangataka famelan-keloka na dia ao anatin'ny fangirifiriana azy. Niantso an'Andriamanitra rainy izy ary nataony hoe raiko aho. Manambara firaisana izany ary ambara ny filazantsarany Jaona fa hoe izaho sy ny ray ho Jesosy dia iray ihany. Nitodika tamin'ny rainy izy, nangataka famelan-keloka ao anatin'ny fahoriana. Inona ry havana no mampiavaka ny fahoriana sy ny fijaliana satria tononitsika io. Raha ianao no lazaina hoe mijaly, dia ilay mahaolona anao itinofo ity, ilay mahatsiaro azy. Fa raha ianao no atao hoe olo fadiranovana, dia ny ao anatinao mihitsy no voadona. Jesosy dia sady nijaly no nahory no fadiranovana, izany hoe voa ivela, voa agnaty, fa mbola nihevitra ihany izy ny fahavalony ary nangataka tamin'ny rainy
famelan-keloka ho an'ny hafa. Ity misy tantara anankiray. Misy miaramila antiriky efa fotoana ela. Dia voasambotry ny firenena hafa izy, ka dia voasazy fa ho tapahin-doha na hahantona. Dia efa mihantona izy. Dia i mon père zany mibisibisika eny mampibebaka. Bisibisika amin'eo. Dia nanaiky izy. Rehefa avy eo, azafady mon père ho izy. Mba azafady kely. Io miaramila hidaka ny seza izay hanantonana ahy io ve ho any amin'ny paradisa. Dia hoy izy mon père, eny ry zanako raha izy mibebaka. Dia hoy izy, mbola namanana sansy hibebaka zany ty miaramila fahavalonay ity. Eny tompo, izao ary ho ilay olona. Aleoko manapa-kevitra tsy ho any amin'ny paradisa fa tsy hibebaka. Fa na dia hitako aty olona ty, dia tsy misy lagnitsy ho ahy, fa hejiko io, halako satria hamono ahy. Niala izy tao fotoana farany. Fa tsy ahita fifaliana amin'ny paradisa raha hitany ao ilay fahavalony. Tsy ela isika dia nandre, fa raha matoa rano vao helena, dia novonoy ny olona amin'ny fomba tsy atao hoe habibiana. Fa ny biby mamono ny zavatra tsy hohaniny, fa ny olombelona kosa mamono ny zavatra zay tsy hohaniny. Novonoina tamin'ny fomba mahatsiravina ity ramatoa zay mpanompon'Andriamanitra ity. Rehefa tao hoe ho hitany sambotra azy, misy zavatra maro nidobodoboka tao amin'ny mpikambana amin'ny fiangonana Luterana Malagasy. Te hamalifaty, te hamono, fa ny zanany lahy dia izao nataony. Niangataiko izy dia mba hibebaka ireo olona ireo ka ho vitsy ny olon-dratsy eo amin'ny fiarahamoniny. Mahalala hamela heloka ao anatin'ny fotoan-tsarotra. Jesosy nahalala namela heloka ireto olona nitsangana ho fahavalony tao anatin'ny fotoan-tsarotra. Noporofoiny tao amin'ny fiainany, fa tsy tenenina ihany ny famelan-keloka, fa la tena iainany. Mamela heloka ve ny kristianina na ny zanaky ny fifoazana? Izao no matetika fomba fitenitsika. Le maika avao riakenao izaho no handehany. Le mitirinify avao akoho tsy vita. Tsy mahay mamela heloka. Na dia lazany soratra masina hoe mihavana faingana amin'ilay mananady anao, aminao. Dia hoy tika, fareko, fa zatsay, gogagony. Fa Jesosy dia nangataka famelan-keloka ho an'ny fahavalony. Mampianatra sy mampihatra ary miaina izy mijery an'ireto olona ireto. Andriamanitro tsy satria anio mamelany helony. Tsy fantany izay ataony ao anatin'ny fotoan-tsarotra. Ary ho lavalava ty raha toy satria teny fito, ka izao ty fagnarahantika. Ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ty atao hoe IONN, fa androany ady amin'ny torimaso ty atao areo. Teny voalohany no vao vita, namela heloka ny hafa Jesosy. Ary io no mahatonga azy hoe fitiavana laliny. Tsy mba nialiny, fa amin'ny fotoana izay hisetrasetrany olona no amelany heloka sarotra. Kanefa io no asainy hoe ataovim-pianatra ny firenena rehetra. Hampianatra raha tsy mety ao, hampianatra io zavatra sarotra aminao io. Fa rehefa niteny faharoa izy dia hoy izy tamin'ilay jiolahy, lazaiko aminao marina dia marina tokoa, anio no ihananao aniko any amin'ny paradisa.
sy niresaka amin'ny miaramila sy ny vahoaka izay naniratsira azy ihany Jesosy. Nanipitarika ny Jiosy nanaraby azy fa niteny tamin'ilay jiolahy. Lay jiolahy anankiray dia mbola nanohy, efa voahombo dia mbola niteny, tsy anao ve no Kristy? Ino anao itoy io? Afaho tika! Fa lay jiolahy teo ankavanana natsapa ny fahadisoany, isika ny zakany nataontsika, fa ity olona ity tsy manan-keloka. Tao anatin'ny fotoana farany, tsy nandalo kapoky mena, tsy nisy fiomanany mpiandry, fa nihaona tamin'i Jesosy tamin'ny finoana izy, dia nojereny Jesosy izy ka nilazany hoe anio ny hianako aminao any amin'ny paradisa. Jiolahy nanana finoana, natoky fa ny fanjakan'i Jesosy dia mihoatra ny fanjakana eto an-tany, dia mitohy any amin'ny mandrakizay. Ilay fanjakana tsy fantatry Pilato, fa tsy avy eto amin'izao tontolo izao, dia fantatry ilay jiolahy ka hoy izy, tsarovy aho raha tonga any amin'ny fanjakana ao ianao. Nitodika tamin'ny hafa indray Jesosy, nanome toky azy, nanolotra fanantenana ho azy, ary nambarany Jesosy eo fa izy ny tompony lakile. Misy misamboko amohira ho any, fa raha nijaona dia milaza hoe izao no lalana sinina, ary inona? Io no tompony lakile, Jesosy no tompony lakile. Izy no milaza marina amin'ilay jiolahy hoe anio no hihananao amiko any amin'ny paradisa. Paradisa, tompony famonjena Jesosy. Tandrify raha izy no manome laissez-passer na fanomezan-dalana lay jiolahy. Ary io no mahatonga ny jaona apôstôly any amin'ny Apokalipsy toko 4:10, andininy 3:10 manao hoe ary naharesy eo avy any an-danitra aho, manao hoe soraty, sambatra ny maty, dia izay maty ao amin'ny tompo hatramin'izao. Eny hoy fanahy hitsahatra amin'izay nisasaran'izy, fa niasany manaraka azy. Na dia ho faty ity jiolahy ity, dia mazava tsara ny viza sy ny fahazoan-dalana fa ilay Jesosy dia hihaona aminy ao amin'ny paradisa. Ary io no mahasambatra ny mino, io no mahatonga ny jaona milaza hoe sambatra ny maty dia ny maty ao amin'ny tompo. Fagnoharantika agnatao tsy zatovo ty maty, fa ty maty ilay vetilongo, io dia mbola diso ihany. Fa ny hoe zatovo ty maty dia ny manana finoana Jesosy, satria ny ho sambatra, satria ty lovoka handoaha ny tany izay aleha dia mazava fa Jesosy no mandray azy. Miteraka fanontaniana maro amintsika io. Lasa aiza ny fanahin'ny olona rehefa maty izy? Ity teny eto amin'ny jiolahy ity, any an-danitra ve sa any am-pasana? Any an-danitra ho ny sasany, ohatra i Lazarosy sy ilay mpanan-karena. Mbola miandry ao am-pasana ka. Izao no mazava, ao amin'ny Kristy ny maty sy ny velona. Io no vala famaritana ilazany Paoly azy. Na maty isika, na velona isika, dia hoy Paoly, tsy misy velona ho an'ny tenany isika, ary tsy misy maty ho an'ny tenany, fa raha velona isika dia velona ho an'ny tompo, raha maty isika dia maty ho an'ny tompo. Koa amin'izany, na velona na maty isika dia amin'ny tompo ihany. Romana 7 no misy an'izay. Amintsika ny atao hoe fasana dia fahafatesana, fahalavana, fiverenana amin'ny tsy misy. Fa amin'Andriamanitra kosa ny fahafatesana dia hoy izy, izao no fananganana ny maty sy inona? Tsy fiverenana amin'ny tsy misy, fa fiverenana amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy. Tsy afera ao ty manahy izao dia hoe ankibory any vao sa aya, ny assurance eto na velona ianao na maty ianao dia ao amin'ny Kristy, ao amin'ny tompo ihany. Ary ny kibory na ny fasana dia ho antsika dia hoy isika hoe tsy azo vangieny, fa amin'ny mino kosa
dia toerana fialan-tsasatra iandrasantsika ny fitsanganana amin'ny maty. Ny tenin'ilay nataony jiolahy sy ny teny nataony Jesosy dia maneho amintsika fa mivelatra ho an'ny rehetra ny famonjena. Eny fa na ny jiolahy aza raha mahatsiaro fa mpanonta izy mila vontsy. Mankany amin'ny fahavalo ny fomba fijerin'i Jesosy, mankany amin'ny jiolahy ny fomba fijerin'i Jesosy, ary ny tenin'ny fahatelo dia mitodika tany amin'ny reniny izy. Rehefa novakiko ty teny ity dia nahitako ny hoe raha vehivavy any amin'ny Genesisy dia mpifandrafesika ianao sy ny vehivavy dia nitaokana rehefa nataony Maria hoe tsy ampy ny divaintsika dia inona ho lazainy Jesosy raha vehivavy moa faninona akory izaho sy ianao dia eto dia miverina indray io raha vehivavy indro ny zanakao. Alao sady an-tsaina moa ry havana fa olona mijaly sy mangirifiry eny ambony hazo fijaliana mijery ny fahavalony mijery ny jiolahy dia mahatsiaro tompona andraikitra amin'ny reniny izy amin'ny fotoana farany satria ho banga fa tsy ao izy dia notolorany any jaona. Ny filazantsara hafa dia milaza hoe manana rahalahy Jesosy fa ny eto amin'izay teny anjarantsika teny nataony Jesosy dia izao ijaona no natolony ho zanaky Maria. Ary io no mahatonga ny jaona apôstôly tena milaza hoe izay hitany masonay sy notsapanay ary renay io nambaranay ary azo antokay fa fahamarina vavolombelona nahita maso izy. Ny mpianatra rehetra ny finoandry Petera tahaka ny vatolampy dia nivadika tahaka ny fasana, nivadika tahaka ny fasika, ny hily natao fa ijaona kosa sy Maria dia nahita ny nanomboana any Jesosy ary io no mahavavolombelona nahita maso azy. Ny anarana hoe Maria dia azo atao hoe mangidy, ilay mangidy. Niatrika raha sarotra i Maria reny Jesosy. Asa nareo fanao atao tsindroma ny mpianaka izaho tolomay aloha satria tsy mahatanty ny fangirifiriany zanaka naterako. Fa i Maria kosa niatrika hatramin'ny kapohana azy, nanaraka azy, nitondra ilay azy fijaliana ary nijery sy nitsinjo azy tanteraka taminy ilay teny Simeoma hoe ary nifanainao ho tsatohana sabatra aza fa tsy niala ilay vehivavy fa nijery ny zanany ary teo koa ijaona. Ora mafy indrindra tamin'ny Maria ity satria tsy maintsy miaritra ny sarotra izy, tsy maintsy mijery ny mangidy izy ary misy hira ny antoko-pihira ao Antananarivo hoe tsy ny lalana no sarotra fa ny sarotra no lalana. Io no nidirany Jesosy ary hitany Maria zay kibo ny fonosany. Maneho fitiavana ny reniny izany, mitsinjo izy fa tsy ho eo, hangina i Maria fa jaona no natolony ho zanany. Izay telo izay dia mahita isika fa ny conjugaison izay ny conjugen'i Jesosy dia nanomboka tamin'ny hafa fa tsy nanomboka tamin'ny tenany. Hiditra amin'ny tantany faharoa isika, fandeha isika hira ny hira fito amby zato andininy voalohany hiany.
teny fahefatra isika dia mitodika amin'ny tenany sy mitodika amin'Andriamanitra Jesosy eo amin'ny hazo fijaliana. Ary mitaraina mafy amin'ny teny fahefatra hoe Andriamanitra, nahoana no dia mahafoy ahy ianao? I Matio sy i Marka dia mampiasa ity fitarainana mafy ataon'i Jesosy ity. Tamin'ny ora fahasivy hoy izy, rehefa nihamaizina ny tany dia niantso tamin'ny feo mahery Jesosy, raha ny ora ty amintsika aty amin'ny telo. Tao anatin'ny fahamaizinana idirana amin'ny fahafatesana dia niteny nitodika tamin'Andriamanitra rainy Jesosy, nitaraina mafy. Nahoana no dia mahafoy ahy ianao? Ny Salamo 2:1 no nakany anio hanehoana fa na dia tao anatin'ny fotoan-tsarotra Jesosy nahatsiaro ny teny ny soratra masina. Matetika ny olona rehavana rehefa tratsy ny mahory sy ny fotoana sarotra miatrika fahafatesana tsy mahatonona na ny anaran'i Jesosy, fa indraindray manao hoyahoemekoe, hoyahoaba, hoyahovaliko hoe ino ny tokavanao an'izay? Tsy mahavonjy fa olombelona tahaka anao. Fa Jesosy kosa tamin'ny fotoana sarotra nitodika tamin'Andriamanitra izy ka nanao hoe Andriamanitra, nahoana no dia mahafoy ahy ianao? Navesatra ny fitondrana ny fahotana. Ary raha ijaona dia milaza hoe indro ny zanak'olon'Andriamanitra manasitra ny fahotana iza. Tianondaty raika aza mavesatsy fa ny maika fa ny an'izao tontolo izao, io no entiny Jesosy mavesatra izany. Tsy senety io riavana, tsy filma io, fa tena navesatra tamin'ny tompontsika ny fitondrana ny helontsika, fa navesatra lavitra noho izany ny fitiavany ianao zay ratsy io no nanekeny hijaly. Nivesatra ny otantsika izy ho Isaia, ny diakapoka taminy no nahasitrana antsika nangirifiry. Tsy azony alana ve izany? Azony alana araka ny fampianarana tamin'ny taray, fa izany nahatongavany, ity ora ity no nahatongavany dia ny hamonjy sy hisolo antsika. Ka na dia nitaraina izy nangin'Andriamanitra ray, satria ny Hebrea 5:20 tsy misy fanavotana raha tsy misy raha latsaka. Fahafatesana ny tambiny iota hoy ny epistily ho an'ny Romana. Ka na dia nitaraina Jesosy tsy misy lalana hafa ahazoany mamonjy afa-tsy ny lalany azo fijaliana dia io lalana nalehany io. Raha ny Isaia 3:50 dia hoy izy, nefa sitraky ny Jehova ny hanorotoro sy hampangirifi izy azy rehefa nanolotra ny fanaty mpanomerana izy. Ihe ny ho nanavatosao, fa ihe ro nilatsiriry nanorike devoly, kanefa ino? Jesosy nikalana azo, Jesosy nisolo azo. Ary zay no mahatonga an' Jesosy manao hoe tsy misy fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy an'izy azy. Tsy vitany ataony hoe tsy fahavalo ianao, fa antsony hoe sakaiza. Mitarainy izy fa tsy namaly Andriamanitra ray. Nahoana? Misy hirana mpanankanto ray zay milaza ny famaritany atao hoe fitiavana, dia hoy izy, soratako amin'ny tany misy mamafa, soratako amin'ny taratasy amin'ny voalavo, fa soratako amin'ny foko miraikitra ao. No soratany Jesosy Andriamanitra ray ao amin'ny fony ianao, tsy lany voalavo fa tehiriziny ao. Ary io nilazainy hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao,
fampitrampoko aminao. Io fitiavana io no nampijaly azy, io no naharesy azy. Tia izy, dia tia mihoatra noho ny fahafatesana. Na dia nangiry firy izy, na dia voatorotoro izy, nosoratany tao amin'ny fony ianao, satria hoy izy any amin'ny Isaia, fa na dia hifindra azy zany tendrombohitra, ary na dia hihetsika ny havoana, tsy ala aminao ny fampitrampoko, ary tsy hitsoaka aminao ny faneken'ny fihavanako, hoy Jehova mpamindra fo aminao. Isaia 4:10. Io fitiavan'io no naharesy azy, nanaiky hatramin'ny fahafatesana, ary ny fitiavananao no nahatonga n'Andriamanitra ray nangina, satria hamonjy no nahatongavany Jesosy. Tsy nilavolefona Jesosy na dia nitaraina tamin'ny feo mahery, fa nanolotra ny ainy hatramin'ny farany, satria ny fitiavany hamonjy izao tontolo izao. Ny fiantsoany amin'ny feo mahery dia milaza fa hoe ampy sy mavesatra ny fahotany olona, ka mavesatra indrindra. Nitarainy izy fa tsy niala, tsy nanipga, satria tiany ianao. Arany Daniela no lazany azy dia hoy izy, malala eo i masoko ianao, izany hoe sarobidy aniheo, anakiso nagnahare mitovy amin'ny anak'Andriamaso. Fantao vizay io fa misy olona faty mijaly noho ianao. Fony mbola mpanota isika, hoy ny epistoloan'ny Romana, dia efa maty tamin'ny fotoan'andro Kristy noho ny fitiavany ianao. Nitondra ny fahotantsika izy, Isaia 50:12. Nentiny tao amin'ny tenany, teo amin'ny hazo, nanaiky ho faty, natao ho ota, fa ho velona amin'ny fahamarinana isika. Tijera ty kabokaboky natao Jesosy, ro nahatonga azo ho sitrana. Fitiavana manao akory zay? Dia hoy ny hirany sekoly Lahady, avo ka tsy takako, lalina ka tsy haiko, lehibe ngeza, io ny fitiavan'Andriamanitra aseho amin'ny zoma masina. Rehefa tsy hainao ny definisiona tao hoe fitiavana mitotiha amin'ny zoma masina. Teny fahadimy, mangetaheta. Ity no teny fahadimy nataon'i Jesosy. Nandeha tongotra izy, efa nosamborona amin'ny alina izy, lazay ny mpikaroka sasany fa hoe eo amin'ny 5 kilometra no nandehanany. Ny sasany manao hoe antsasaky ny kilometra, eo amin'ny tsarany Pilato azy hatrao Golgota. Fa nivesatry ny hazo fijaliana dia ataony mpandiny baiboly hoe manodidina ny 430 ka hatramin'ny 770 kilao mahery. Io no nentiny nandehandeha, tsy hitafy lamba i mason'ny tompony fa ny dokotera dia manao hoe ny 500 isanjato ny tenantsika dia rano. Jesosy rehefa noentina no tsaraina, tsy rano tsy hane. Mililitsy hoe tika, niaritra tsy nihinana reraky. Izahay fa tandroy motsomotso. Ino ty mampiavaky ny talignera sy ny maeka sy ny... Ino ty mampiavaky izay? Misy hira manao zao, talignera riaba marandrano ty ajaja. Tsy zay? Fiantsoantsika ny olon-dehibe rehefa mangetaheta talignera, tsy zay? Marandrano. Fa nao fa hiro atao hoe maeke. Akaiky ny tena sarotra fa very rano ka tahorana hakany amin'ny fahafatesana raha tsy mahazo rano. Asa nareo fa niazo tiaran-drano. Ary rano ny atiandrona manao hoe tsy misy pahiay rano satria mangetaheta. Eto ny tompontsika maha olona azy, mangetaheta izy.
mitady rano. Raha ny mpanao salama no milaza azy dia hoy izy, maina tahaka ny tavimbirany ny heriko, ary ny lelako miraikitra amin'ny lanilaniko. Na fa tena marandrano na mangetaheta isika, hatramin'ny lelantsika miraikitra satria tsy misy rano intsony. Mangetaheta ny tompo. Mangetaheta Jesosy. Ho anareo mpitondra fiara, fa izaho mba mitondra avao fa endesiny. Ny fiara mandeha tsisy rano tsisy menaka manao akory? Mitapy sa maty? Maty. Tianomboa misofa hoe tika mitsovovoka, migondola hoe tika kilasy, mitombo. Tsy ampy rano zay na ny vy misofa. Nangetaheta Jesosy, mitondra ny fahotanao izy, dia mangetaheta izy. Fa rehefa nomena rano izy, ka mbola tsy vita ny zavatra rehetra, dia nanday izy. Fa eto izy dia manao hoe mangetaheta aho. Mariky ny fijaliana. Izay ry havana no ilazana hoe tsy senety anio nataon'i Jesosy, mitondra ny mafy izy mba hampandresy anao. Nanaiky hatramin'ny tsy fisian-drano izy, ianao no tokony ho tratran'izany. Ary io no ilazana azy hoe sady sorona izy no mpisorona, ary tsy misy anarana hafa hahazo hampamonjena afa-tsy ny anarana, satria izy no mpamonjy sy mpisorona zay afaka ny solony maro. Nangetaheta Jesosy. Fa rehefa nangetaheta izy dia nisy teny fahaeniny, teny fohy, famavesa-danja. Ino lalay teny fohy? Vita. Ny nahaterahan Jesosy tamin'ny Krismasy dia tonga teto amin'izao tontolo izao izy. Fa ny asa nataony tamin'ny zoma masina dia milaza hoe mission accompli, vita. Manao tatitra izy fa vita ny famonjena. Nanangana ny vinaigitra Jesosy dia nanao hoe vita. Dia nanolotra lohany izy, nanolotra ny fanahy. Nanandrana vinaigitra izay masiaky. Vita ny misionan'i Jesosy. Manambara izy horen-danitra horen-tany amin'ny zoma masina fa vita ny fisoloana nataony. Raha atao amin'ny tenitsika ty dia izao, tamin'ny zoma masina nanao kuidava Jesosy hoe vitako ty famonjena, zay mipaly tsambohako ao, entiko ty tahy entiko ty hakeo rano be mamono afo ty Jesosy. Hita nagnahary io te raty, hita raha te tsy raty fa izao. Ny zoma masina dia milaza hoe vita ny famonjena. Jesosy tahaka ny fandibaraky. Ndra masiako varateo na misy fandibaraky simpole, tsy marine raha itranoy. Voavono Kristy pasaka ho antsika. Vita ny famonjena. Ny dikany hoe pasaka nandalo ny loza tamin'ny zoma, nandalo antsika ny loza, afaka isika. Vita ny famonjena. Mazava tsara ny antongavan Jesosy ary vita ny miasana. Dia misy teny nataony tahaka nanirahany ray any no anirahako anareo koa. Nirahina izy nahavita ary nanao hoe vita. Fa ianao irahina ary mihira isaky fanokana, vononao tompo. Fampanasainy marara re, zaho tsy mahavita izao.
vita ny famonjena. Dia hoy Paoly, tsy misy fanameloha ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsy meloka isika satria Jesosy efa maty nisolo antsika, vita ny famonjena. Dia ho miteny fahafito izy, miantso amin'ny feo mahery manao hoe, raiko eo an-tananao no atolotro ny fanahy. Mbola ny salamo raiky amin'ny 35 io lazainy io. Ny teny io Jesosy dia afaka ny ainy. Teny avy amin'ny soratra masina no namaranany ny teniny, ary teny manambara ny firaisana amin'Andriamanitra ray. Mazava ny notolorany ny fanahy dia ny Andriamanitra izay rainy. Iety omeagna ty fagnahy, iety minday azy. Ny fanevantsika mandehana atao vinona ny firenena rehetra. Iteny fito natao Jesosy eo zay, mandehana rehe babeo ty tombo ambarao. Misy ndaty nialy amavao mamela ty helo fa tsy fanta ty atao. Misy olo mangetaeta famonjena ve mangetaeta ambony lakana. Mpiandry, diakona, pastora, teolojiana, kristiana, aoro hatsaky dika zay mbaro. Mandehana atao mpianatra ny hazo fijaliana, ny mpianatra mitondra hazo fijaliana. Izao faela tsy tatoy. Fa misy tomabile bekile zay, izao tianara, atalilio mbao. Zay tianara tomabile. Atalilio mbao. Vita ny famonjena. Ny hazo fijalian'i Jesosy no nampiraisana anao. Fa ianao zay lavitra, dia nampanakekezy ny rasoan'i Kristy. Io ro ambarao. Vitama ty andrianagnahary noho ty natao Jesosy. Eny ampandehanana ianao dia ambarao, anompianatsy ty an-tragno ao, ty an-tsenay, ty amizendaty iasao, ambarao azy. Fa vita ny famonjena, ary zay rehetra ao amin'ny Jesosy mahay mamela eloka, mitodika amin'ny hafa, vao zay mitodika amin'ny tena. Ka tsy ho agnary tomabile bekile avao, ho saintsaigny te hoe atalilio ambao. Fa ty dika izay, atao mpianatra ny firenena rehetra, ary nafairo mampianatsy, sady mpampianatsy rehe no magnanatsy rehe no hita amin'ny ty fiaigna. Fa hoy ny Titos 2:5, fa amin'ny zavatra rehetra dia asehoany tenanao ho fianarana ho any asa tsara. Mpampianatsy rehe, mpianatsy rehe, zay natao ty mpampianatsy azo roa raha. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra zay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Hivavaka atika. Megnatsy zahay Jesosy. Tsy mifanandry fety raha atao ay. Ty hatao anay, mavesatsy. Ty falay ay azo, mavesatsy ka. Izahay fa tea uy, ndrambe malay. Mifogna zahay. Ary tsy vita ty hoe, tsy mahay mamela heloko zahay, fa tsy mahay mitia. Omeo fo manahaky azo zahay Jesosy. Hanana fitiavana lany. Ary hihevitra mandrakariva. Fa ny antony jalianao dia tsy hafa, fa ny hamonjy aho. Hamonjy ny namana. Hamonjy anay rehetra. Hamonjy ny zanaky ny fifoazana. Ka izahay voavonjy, hanao kuidava, hagnombara, vita ny famonjena, hampianatra ny firenena rehetra. Ka hahatonga izao tontolo izao, hahafantatsy, fa tiao zahay, anaky tsy foentro. Ny anaran'i Jesosy avy a Nazareta. Amen.